ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba tsika reny afaka malala satria ity sabotsy faharoa ny volana janoary taona 2024 ity ary dia fanaraba tratry ny taona vaovao 2024 mivalina ny taona 2024 samy manana ny tondran'Andriamanitra atsika isika tamin'ny taona 2024. Nisy nandalo zavatsarotra, nisy nandalo zava-manahirana sy fizahantsoitra, nisy nahatsiaro manokana ny tanam-pitiavan'ny tompona teo ara ny lafiny zavatra ny setraina. Fa ny tenin'ny tompo dia efa nalafatra antsika ny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Koa na inona dia mindrana ny tenin'ny soratra masina tsika amin'ny alalan'ny Paoly manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy. Mivaliny ny taona iny na inona lafiny zavatra ny setraina sy ny raisina dia misaotra amin'ny tompo isika ry afaka malala ary dia miaraba tratry ny taona vaovao ao amin'Andriamanitra na inona zavatra nasetraina dia fifaliana mandrakariva. Fa dia mifaly sika tratry izao taona vaovao zao ary dia mirary soanao mpanaraka ny mofinaina ho tain'Andriamanitra ary ho ambinin'Andriamanitra hoy ny afatry jaonina apôstôly. Ny vavaka nataony dia ny hoe mangataka mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Izany dia maniry fahasalamana sy fanambinana ho anao eo mpamakivakiana ity taona ity. Anio no mofinaina voalohany amin'ny taona ka dia manonona izany fiadanana izany anao eo mpamakivakiana ity taona 2024 ity ary dia ny fiangonam-botantely manontolo dia mirary vita hampasoavana anao amin'ny anaran'i Jesosy mba hatoky hatrany ary omeny tompo fiadanam-po ianao sy fifaliana ary fitombom-panaza eo ampanarana ny mofinaina izay atolotry ny fiangonana am-botantely mandritra ity taona ity. Ny fandaminana mahazatra antsika mory avako dia rehefa misy fitaovam-pivavahana atao am-piangonana ohatra ny alahady dia tsy manisy mofinaina satria efa misy toriteny arahantsika na amin'ny Facebook ihany io na amin'ny site web dia rehefa misy fitaovam-pivavahana ny alahady zany io na andavanandro dia iny no avy hatrany dia mofinaina. Ka satria tsy inona nisy fitaovam-pivavahana teto am-botantely omaly voalohan'ny taona izay niarabanantsika rehetra dia avy hatrany dia arahanao amin'ny Facebook na amin'ny site web ny fitaovam-pivavahana sy ny toriteny ary dia iny avy hatrany no misolo ny mofinaina. Fa amin'ny fotoana tsisy fitaovam-pivavahana kosa ato am-botantely dia misy ny mofinaina arak'izany. Fa dia mampahery anao tratray moa misy fotoana fa fahatarana no ny antony raha teknika indray no ny antony fandamina mahasoanafa tanatin'ny fiangonana dia indray somary tara kely fa mahalana izany indraindray fa mahalana fa amin'ny ankapobeny dia saika araka ao isan'andro ihany ny mofinaina saika misy isan'andro. Mety manao fikarohana kely fotsiny ianao anaty Facebook ao, manao fikarohana kely fotsiny anaty YouTube ao dia fa mandrakariva dia ao ihany ny mofinaina isan'andro izay karakarain'ny fiangonana soman'ny fiangonana fijoroana vavolombelona ry havako. Fa miala tsiny raha ohatra ka indray somary taraiky kely noho ny fandaminana maro samihafa tsy hoe manao zavatra tsy mora fa noho ny lafin-jahatra maro samihafa mihitsy dia indraindray misy fahatarana kely izay ialana tsiny inoko fahandeferanareo ireny lafin-javatra na teknika kely mitranga tsy dia avy amin'ny teknisianina fa indray tena avy amin'ny mpitandrina na fandaminana anatin'ny fiangonana mihitsy ny fandaram-potoana izay averin'Andriamanitra fa mahalana dia mahalana izy ireny. Fa kendrenay amin'ity taona 2024 ity ny anatsara izany ry havako malala ka dia mirary soa sy fifaliana ho anao. Ny mofinainantsika ry havako malala dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaonina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Jaonina toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany ry havako. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra.
izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy nahariana ny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary mazava dia mamilapilatra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity filazantsara araka an'izao dia manomboka amina fitarihan-teny izay tena sarobidy sy lalipaka ary ataontsika hoe manazava momba ny fiandohana, ny fiainana mihitsy sy ny izao tontolo izao. Dia eto ary zao no nariavako dia manazava fa Andriamanitra no fiandohana, na Andriamanitra dia fiandohana. Ary raha toa ka fiandohana Andriamanitra dia inona no zavatra asehon'Andriamanitra amin'izany maha fiandohana zany. Fiandohan'ny taona sika Andriamanitra ny fiandohana zao rehetra zao. Andriamanitra ny fiandoham-piainana. Raha toa ka fiandoham-piainana sy fiandohan'ny zavatra rehetra Andriamanitra manomboka ny taona sika zao, dia inona no toe-po sy toe-panahy tian'ny tompo ao an-tsainao amin'ny maha-fiandohan'ny zavatra rehetra azy. Fiandohan'ny taona, fiandohan'ny zavatra rehetra Andriamanitra, dia inona ny toe-po sy toe-tsaina tian'Andriamanitra hanananao miatrika izany fiandohan'ny taona izany amin'ny maha-fiandohanan'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia miverimberina ao anatin'ity filazantsara an'izao ity ny maha-fiainana an'Andriamanitra. Fiainana. Jesosy dia nanazava fa fiainana izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Noho izany dia ny toe-tsaina tokony ao anatintsika rehefa koa malala fiandohan'Andriamanitra. Fiandohan'ny taona izao dia manome toky anao Andriamanitra fa fiainana izy. Raha miaraka aminy ianao ary manaiky mametraka ity taona ity eo am-pelantanan'Andriamanitra, manaiky hametraka ny fiainanao eo ambany fahasoavan'i Jesosy, dia mahazo matoky anao fa fiainana no omeny anao. Ny fiainana rehefa malala raha mamakivaky araka an'izao na itsika fiainana tena izy. Raha mamakivaky ny filazantsara an'izao na itsika dia ny fiainana dia ilay fiadanam-po sy fifaliana. Le fiainana mifanohitra amin'ny fahafatesana. Le fiainana mifanohitra amin'ny tahotra sy ny tebiteby. Le fiainana mahay mifaly amin'ny ankehitriny. Le fiainana izay tsy hananana izao tontolo izao. Ny taonjato enantsika rehefa koa malala raha ohatra ka mahatsiaro ny toroteny nataony Jean Paul II, dia izao ny toroteny nataony manao hoe mamitina ity taonjato enantsika ity mihitsy ny fahafatesana. Toy ny taonjato ny fahafatesana ity taonjato enantsika ity. Amin'ny lafiny ara-panahy resahana io mazava ho azy. Satria amin'ny lafiny ara-teknôlôjia na amin'ny lafiny siansa dia hitantsika fa mety mandroso be mihazakazaka ny ataontsika hoe ny fandrosoana. Fa raha mijery amin'ny ankapobeny isika rehefa koa malala dia hitantsika fa manalavitra ny atao fiainana. Na tsy miresaka fa tsy ny zava-boary nataon'Andriamanitra fotsiny isika. Firy isa-taona ny zava-boary na ny zava-mananaina tandodondoza na zava-maniry io misy miavery sy miamaty isan'andro. Na biby io maika moa fa ny olombelona izay atandodoniny ny fahafatesana. Ny tontolo iainana izay hitantsika fa miarava ary ny olombelona izay miaraka tandodondoza amin'izany tontolo iainana izany ny fiainana. Ary toa manamarina ny teniny ity ray aman-dreny am-panahy na hoe to tontolo ny fahafatesana mandindona ny taonjato enantsika ny fahafatesana. Tsy fahafatesana amin'ny lafiny klinika na hoe maty iny eo ihany, fa le lafiny ara-panahy mihitsy. Le fiainana tao tsy hita intsony ao amin'ilay tontolo iainantsika mihamana lavitra ny fiainana. Sotra masina rehefa koa malala manazava fa izany fiainana izany dia ao amin'i Jesosy ihany. Fiainana dia ilay fifaliana amin'ny ankehitriny. Ny fiainana dia ilay fiadanam-po omen'Andriamanitra. Ny fiainana dia ilay fahaiza mifaly, mionona, mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny ankehitriny. Le fiainana dia ilay mifanohatra amin'ny korontana
ny filaza ny bokyny Jauna ny filazantsaraka ny Jauna de mandray ny foto-kevitry ny Genesis toko voalohany. Raha toka mamaky tsara ny Genesis toko voalohany ianao de mamaky ny filazantsaraka ny Jauna toko voalohany de mifameno mihitsy ireo, mifanazava, tena mifanazava mihitsy. Zany hoe hoy boky Genesis toko voalohany manao hoe talohany naharen'Andriamanitra rehetra zao de korontana kao tsisy endrika zao rehetra zao. De io ny raisin'ny Jauna manao hoe rehefa niditra kosa Andriamanitra de nitondra aina, nitondra fiainana izy. Ny ala ny korontana, rava ny korontana, amin'ny toerana rehetra izay isian'Andriamanitra, ijoroan'Andriamanitra, isehoan'Andriamanitra, itenenan'Andriamanitra de misy ny fiainana. Re afaka malala mamaky vaky ny taona ianao fiainan'Andriamanitra. Fiainana zany de zao tsisy korontana, tsisy tebiteby, tsy misy ny kao zao fetanana. Iralina re afaka malala am'izao fiandohan'ny taona izao de aoka tsarofinao fa fiandohan'Andriamanitra. Andriamanitra ny fiandohana izy, ka raha miaraka amin'Andriamanitra ianao am'izao fiandohany zao de matoky fa fiainana izy ary hitondra fiainana ao anao eo ampamaky vakinany taona. Raiso amin'ny finoana Jesoa fa fiainana izy de fiainana nomeny ianao. Fa ny teny falalahity faharoa zay aseho eto afaka malala de asehony raha teo koa ny teny hoe fanazavana na fahazavana. Izy manao hoe ary ny fiainana ny fahazavana ny olona ary ny mazava tena mirapiratra tao amin'ny maizina. Ny teny faharoa de zao re afaka malala fahazavana, fanazavan'Andriamanitra. Raha manazava Jauna tena mameriberina mihitsy ny lanjany mahafahazavana an Jesoa. Hoy Jesoa manao hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao. Ary averiny keo raha moa Jauna miteny manao hoe mandehany ianareo raha mbola manana ny mazava, miasara mbola manana ny mazava, manaova zavatra raha mbola manana ny mazava. Jesoa n'ilay fahazavana. Afaka malala averimberin'ny Jauna hoe mazava io. Averimberin'ny Jauna ny fifanohiran'ny mazava sy ny maizina. Ny aizina de ny toerana tsisy an'Andriamanitra. Io ilay Genesis toko voalohany hoe ary aizina ny tambonin'ny tany, aizina, tsy hoe alina zavatra hafa mihitsy, alina velan-tsasatra, fa aizina ny dikany hoe aizina amin'ny Genesis de mampangororo, mampatahotra, tsisy aina, tsisy fahavelomana. Ary amin'ny teny izy hoe mazava, tsy hoe andro ihany fa fiainana mihitsy ny hoe mazava. Azao ny tenin'ny tompo amin'ny Genesis toko voalohany ary io ny raisin'ny Jauna. Raha vao niditra tsehatra Andriamanitra de ny zavatra no arian'Andriamanitra voalohany indrindra de ny mazava. Misy mazava. Zany hoe aina, fiainana sy ny mazava de raha ihany. De afaka malala rehefa tsy eo ny mazava de aizina ny manjaka. Ary rehefa aizina ny manjaka faharavana, korotana. Fa rehefa eo kosa ny mazava de fiainana zany. Ny mazava zay tenenin'ny Jauna eto de tsy afa-tsy akory fa lay fanatrehan'Andriamanitra, lay herim-panahafahan'ny olona miroso sy mijoro mandray le fiainana omen'Andriamanitra. Fiandohan'Andriamanitra ary fiandohana izy de mitondra inona mazava. Rehefa miteny hoe mazava ao amin'ny Jauna rehefa koa malala de faravakely misy zavatra roa na telo. Ny voalohany de izao ny mazava na ny fahazavana de ity rehefa koa malala ahafahanao miasa. Rehefa miteny Andriamanitra manao hoe ny dikany teny hoe zaho ny fahazavana ao Jesoa de izao mba ahafahanao mivelona sy miasa. Ny fahazavana de izao mitondra fahavelomana sy asa amin'ny fiainanao. Velona ary velona manompo sy miasa ao amin'Andriamanitra. Fiandohan'Andriamanitra rehefa koa malala de manome anao fahazavana ahafahanao miasa sy mivelona izy. Ny afako taona vaovao zao de azotsika antoka Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tsy mba tenin'olombelona. Tenin'olombelona mety miova fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy hoe tsy miova fa teny miasa, teny mpahary,
no zany de tronona aminao antenin'Andriamanitra zany hoy izy manao hoe Jesosy no sy mpiainana ary fiainana ny fanazavana ny olona. Rehefa niraisinao Jesosy amin'izao taona vaovao zao de tonga fanazavana manao izy. Zany hoe tonga herim-panao anao ka afahanao miasa, afahanao mivelona. Faharoa amin'ny teny hoe fanazavana re avako malala na fanazavana de tsy hoe velona sy miasa ihany re avako malala fa mahafantatra mihitsy ny marina sy ny tsy marina. Matoa Jesosy ny teny manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana de mifamatotra amin'ilay fanazavana izy na fahazavana izy. Ny avako malala Jaona de manazava fa tsy ny fahamarinana akory tsy hoe mandeha ho azy ao anatin'ny olona mahafantatra azy. Matoa Pilato nametra-panontaniana tamin'i Jesosy manao hoe fa inona ny marina ry Jesosy? Inona ny marina? De tsy hoe mandeha ho azy ny ahafantaran'ny olona tsy hoe fahamarinana. Pilato io hitsaran'i Jesosy. Pilato zany lay misolo tena izao tontolo zao. Lay fanjakana misolo tena izao tontolo zao. Zay Pilato. No mametra-panontaniana amin'i Jesosy manao hoe lazao any marina. Toy ny milaza fa izao tontolo zao mihitsy amin'izao de tsy manana ny marina zany. Mangetahita fahamarinana izao tontolo zao fa tsy manana ny marina zany izy. Tsy hita ny marina. Mety mivoy marina izy fa tsy marina. Tsy manana an'izany izy. Mety mitsara azy izy fa tsy marina. Tsy manana fahamarinana izy. Matoa Pilato nametra-panontaniana tamin'i Jesosy. Zay hoaro amin'ny olona amin'ny fanjakana mafililera-tany izao tontolo zao mametra-panontaniana amin'i Jesosy hoe inona ny marina? De satria tsy manana ny marina izy, tsy fantany marina. Ao amin'i Jesosy ihany no misy ny marina, ny fahamarinana. Ary fahamarinana ao amin'i Jesosy zay tsy fahamarinana ara-panahy ihany fa tena fahamarinana amin'ny fiainana manontolo ara-panahy, ara-tsaina, amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Ny atao hoe fahamarinana de izao le avako malala. Ahafantaranao hoe inona ny mety, inona ny tsara, inona ny tokony atao, aiza ny fiainana, inona ny fiainana. Zany rehetrany de miafina amin'ny olona raha tsy miaraka amin'i Jesosy izy. Miraparapa ao anatin'ny miaizina izy tsy fantana akory hoe inona ny mety na inona ny tsy mety. Mametra-panontaniana foana angelanao isan'andro hoe inona moa zany ny tokony ataoko? Mety ve zany zavatra zany sa tsy mety? Marina ve zany ataoko zany sa tsy marina? Ary indraindray ara ny maridrefy na ny maridanja andrefesana nantsona hoe marina de miainga fotsiny amin'ny filozofina ny fahendreny zao tontolo zao. Handika indray diso. Zay mahatonga ny Jaona manantitrantitra manao hoe ny atao hoe fahazavana de ahafantaranao ny fahamarinana. Ny atao hoe fahamarinana ny fahazavana de manome fahazavan-tsainanao hoe inona ary ny tokony ataoko Andriamanitra. Tsy kisendrasendra ngenda atenenin'ny tompo ao amin'ny Jaona ny hoe ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy-masina de fanahy ny fahazavana sy ny fanahy ny fahamarinana. Mety manana zavatra be dehibe ngenao mety manana zavatra be dehibe, mety manantsaina, mety manana men'Andriamanitra fitahiana, mety ho manana fahefana koa azy eto amin'ity tany fandalovany ity, fa tsisy heviny zany raha tsy eo ny fahazavan'ny fanahin'Andriamanitra amin'i Jesosy. Raha toka olona manam-pahefana nefa tsy manana fahazavan-tsain'ny fanahy-masina de mpanimba zavatra. Betsaka ny olona manana fahefana eto ambonin'ny tany. Na fahefana ara-politika io, na fahefana ara-piarahamonina io, na fahefana ara-siantifika io, fa tsy hainy ny mampiasa azy. Satria tsy manana ilay fahazavan-tsain'ny fanahy-masina izy, de manapa-kevitra sy mitondra raharaha any tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Hany ka na de tokony hitondra fiainana azy ny fanapa-keviny de mitondra fahafatesana. Misy olona manana fahefana be dehibe eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa tsy manana fahazavan-tsaina. Ary efa tsy manana fahazavan-tsaina vokatry ny fandraisana ny fanahy-masina. Fa sanatria mety ao anatin'ny aizina de inona no mitranga? Tsy mandeha araka ny fahamarinana ny fanapa-kevina na ny hitondrany raha maro samihafa de manjary mpanimba zavatra. Zay ny mahatonga ny tompony teny manao hoe aza maika ihany hoe mahazo fitahiana, omena fitahiana. Zay omen'Andriamanitra anao ngezay.
efa nanafatra anao izy fa omeny anao zay fa angatao amin'ny fiainanao ny hoe za Jesoa omeo ny fanahinao masina hananako fahazavantsaina handehanako amin'ny fahamarinana ao aminao mba ao amin'ny tena amin'ny lalana tena izy amin'ny lalana tena fahamarinana teninao tsy ilay fahamarinana ara-pitsarana loatra nge zay nge eo hoe tsy ilay justice romanina mahazatra antsika io tsy io fahamarinana olombelona io fa ilay tena fahamarinana tena izy mihitsy zany hoe amin'ny zavatra zay ataonao dia le fahamarinany tenin'Andriamanitra hany ka mitondra fiainana zay zavatra hitondranao fiainanao zay mety manapa-kevitra ianao raha mpitso momba ny asanao momba ny ataovy hoe momba ny sekoly anaranjaranako fotsiny momba ny andaminanao ny fiainanao ataovy hoe tarihin'ny fanahymasina zay mihitsy moa zany ataovy hoe tarihin'ny fanahymasina isika dia fantatsika efa mitondra fiainana ao an-janantsika na efa napahakevitra raisitsika iny azy fa rehefa tsy tarihin'ny fanahymasina isika rehefa tsy tarihin'ny fahazavantsain'ny fanahymasina isika na ny amin'ny andaminantsika ny fandaram-potoana antsika nyity taonyity ara dia tsy mitondra fiainana fa vamaika miteraka tebiteby miteraka tahotra miteraka ia fa rehefa tarihin'ny fanahin'Andriamanitra isika ao amin'i Jesoa dia fantatsika fa zay fanapahakevitra rehetra zay hitondrantsika ny fiainantsika rehetra dia araky ny fahamarinany tenin'Andriamanitra satria Jesoa eo dia zao manjary fiainana sy fifaliana zay ny mahatonga ny Jaona manantitrantitra manao hoe izy engeny nisy mpiainana io ary izy ny fahazavana ny fanazavana dia afaka malala fiandohan'Andriamanitra fiandohan'i Jesoa dia manome toky anao fa nomeanao fahazavantsaina izy hitondranao amin'ny fahamarinana tena izy omeny anao ny fiainana zay ilainao asambatra anao fa omeny anao koa ny fahazavantsaina sy ny fahamarinana mba hahatonga anao hitoetra amin'io fiainana io sy ho mpizara fiainana sy fifaliana amin'izay rehetra ataonao fa ny fahatelo raha avako malala dia izao misy ny aizina teneniny Jaona io misy ny aizina zay tsy ny akory fa midika hatsika midika korontana dia hoy Jaona hoe tandremo tsara fa misy ny aizina saingy izao isika zanaky ny mazava isika tsy matahotra ny aizina mety tsy handray ny mazava fa izao itsika efa nandray ny mazava inatika zany tiavako malala dia mbola manana ny mazava araraotsy zay ay ny aizina tsy hoe zavatra ho avy fa kay ny aizina mety ho hita amin'ny fiainana isan'andro mihitsy aza mety miara-misy eo mihitsy amin'ny andavanandro ny aizina sy ny mazava fa izao enao zanaky ny mazava ary raha zanaky ny mazava isika ry avako dia izao zanaky ny asa zanaky ny fanompona zanaky ny fitiavana zanaky ny fanetretena zandrin'i Jesoa rahalahin'i Jesoa anabavin'i Jesoa prailova amin'i Jesoa zanaky ny mazava ry avako malalo fiandohan'Andriamanitra fiandohan'i Jesoa dia mampanantenanao efa resiny aizina eo mandrakariva ny aizina mety ny aizin'ny fahakiviana ny aizin'ny tebiteby ny aizin'ny tahotra ny korona ny aizin'ny tahotra isan-karazany ary ny aizina dia tsy hoe sary fotsiny ihany na ho ny filazanareo azy hoe métaphore hoe sary fotsiny ihany tsy zay ihany fa ny aizina dia tena mety ho hery mihitsy zay mety mpanimba amin'ny fiainan'ny olona ny tahotra ny tebiteby ny fahalainana ny akamona ny fifanjanana ny fifosana ny fifanaratsiana ny fahakalana zany aizina ary zany misy mandrakariva fa izao ry avako malala tsy zanaky zany sika fa zanak'Andriamanitra ary zany resy tsy zany ny tompony teny farany tsy zany aiziny zay mety manelingelina ny fiainantsika zany fiandohana ry avako malala Andriamanitra fiandohana ny taontsika izao fiandohanao amin'Andriamanitra atomboy miaraka amin'i Jesoa atomboy miaraka amin'Andriamanitra ny tao dia izao ho tsapanao
fa tsisy heviny aiziny mety ho tazana eny ananoneny amina fake news amina vaovao tsy marina amina fanaratsiana amina sisa rehetra fa zao ry avako malala zanaky ny mazava ianao azakivy am'izany raiso Jesoa le fiainana raiso Jesoa lay miara-manomboka aminao amin'ity taona ity tsy andeha irery amakivaky ity taona ity ianao fa manaky hitantana anao Jesoa manaky hiaraka aminao Jesoa satria fiandohany izy tsy any amin'ny farany taona izy vao mifanao fotoana aminao tsy any izy ny miandro ianao hoe amin'ny farany taona tsika mifankahita tsy zay tsy any amin'ny fiafarany zao tontolo zao izy miandro anao dia miandro anareo any amin'ny fanjakako azany tsy zay Jesoa fa miara-manomboka aminao amin'ny taona izy miara-manomboka aminao idito anarika amin'ny 24 ty aminao Jesoa ary inona ny fanantenanao meny anao fiainana miaraka aminao izy fahazavana fitariana fiarovana amin'ny aizina laoary meteza hanomboka ny taona iaraka amin'ny Jesoa meteza iara-mamakivaky ny taona amin'ny Jesoa ivavaksika Jesoa ianao no fiainana tsisy fiainana iveranao Jesoa tsisy fahamarinana sy fahazavaina iveranao Jesoa ao aminao ihany misy ny fiainana ao aminao ihany misy ny fahazavana fiandohany ianao dia miara-manomboka sao taona vaovao zao aminay ianao efa nanaiky hiara-manomboka aminay ity taona ity ianao dia metezany fiainana sy fifaliana ho anay metezany faharetana sy fiadanam-po anay amin'ny toerana rehetra zay ijoroanao Jesoa isehonao Jesoa dia fiainany zay fifaliany zay Jesoa manomboka ny taona zay zandrinao dia meteza hitantana ny dianay oloha lalanay aza mamelana ireo mpamakivaky anay ity taona ity zava miafina aminay ny ampitso Jesoa fa tsy zava miafina aminao zany ary tsy zava miafina aminay ny fitiavanao dia azona iantoka fa na inona hitondranao anay na inona avelanao andalo eo aminay na inona fanapaha-kevitray hitondrana ny fiainanay amin'ity taona ity dia azona iantoka fa fiainana no maninao anay meteza hivimbina anay Jesoa ary jereo ny tokantranonay tsirairay avy jereo ny asa ny tananay jereo ny fikasana tsara ty anatinay jereo ny ankohonanay ny namanay ny fianakavianay jereo Jesoa tianay hiara-manomboka ny taona aminao mba hanana fiainana fa fiandohany ianao tsy miandry anay eny ampity ianao tsy miandry anay eny amin'ny fiafaran'ny taona 124 ianao fa miara-mamakivaky aminay amin'ity taona ity satria fiandohany sy fiafarany ianao misaotra Jesoa fa azona iantoka ny fitiavanao dia mametraka ny taona eo am-penatananao zahay ho taona ny fiainana taona ny fifaliana taona ny fandresena ity taona ity misaotra Jesoa